tovovavy ankafaliana sy ampitiavana indray ny tsotiako ny tokantranonao amin'ity ariva ny alakamisy fa 20 ny volana aogositra 2024 ity tonga sondry ainao atanatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS karana amin'ity ariva ity tapitra omaly ny synode lehibe ny fiangonana FJKM fa 20 izay natao tany sambava izany voafidy avokoa ireo birao rehetra mandrafitra ny fiangonana atao anatin'ny filaminana tanteraka mo ny nanatanterahana ity synode lehibe ity raha orazafy maina sy toky raha marola. Ny filohan'ny FJKM teo aloha ihany ny mpitandrina Iraka Andriamasoa Ami ndolano filoha ity synode lehibe andian'ny fa 20 izay nanomboka ny 12 aogositra ary tapitra omaly alombe tokony tamin'ny iray ora maraina tany hoany vao nivoaka an-tanomasina Andriamampianina filompanampy laika Razara Sotimody eo amin'ny toeram-pitahiry George efa nivoaka ihany koa ny anaran'ireo mpiandraikitra foibe miisa 100 izay mpitandrina ny 10 ary laika 10 araka ny vaovao voaray dia nilamina ny fanatanterahana indray nanatanteraka fitokonana ireo mpampianatra mpitsara ny fanadinam-panjakana mitatitra ny vaovao mikasika izay ny namana mpanao gazety Bagsa Andriananja MBS Fianaratsoa velotaka roa tamin'ny foizany indrindra ny mahatonga ny antsoantso atao nyrety farany ny voalohany zany hatramin'ity androany ity teneny zao ny mahazatra anay nefa dia eo amin'ny desambra vao mivoaka ny résultat dia mahavita mahazo ny vacation ny olona vao mody fa fianaratsoa hatramin'izay naikan'izay zay dia nanantena ny andro zay daholo ny rehetrarehetra ny mpitsara rehetrarehetra ny baka teto zay ny mahatonga anay eto zany hitaky an'izay vacation na izay hatrany amin'ngezay mpampianatra rehetra any ivelany zay afarana hitsara baka eto hahazo ny indamité zay ny esorona tamin'izao fotoana zao tsisy tsony afa-tsy ny frein tsisy tsony ny ordre de route tsy nisy tsony ny indamité de logement tsisy tsony ny sakafo izay nisy teo aloha kanefa dia ny foanana ho fampirisihana indrindraindrindra ny mpampianatra ary hazoto amin'ity resaka ina mosy fampiavana mosy fitsarana ny baka ity mampanontany tena ny zava-misy ankehitriny tsy misy afabela amin'izao fanjakana izao ny sehatra maro isan-karazany hita taratra ihany koa ny fomba fiasa fa isaky ny misy fitakiana ihany voataitra sy mijery ny tokony ataony ny fanjakana mahalala tsara ny tokony ataony sy ny andraikitra tokony hosahany tokoa ary ve ny mpitondra sy ireo tokony andraikitra maro isan-karazany tamin'ny fandalovanay teto moa dia efa tazana miatrana ny mpitandro ny filaminana ary tsapa ho tsy ho tara mihitsy amin'ny hetsika toy izao raha misy fitakiana atao raha mba toy izany tokoa mantsy ny zava-miseho eny anivon'ny fiarahamonina amin'ireo herisetra fanendahana sy von'olona maro isan-karazany mahazo ny mponina dia andro fahalemana tsara ny tanàna fa fanjakana sa fanjakasakana ny misy eto izay amin'iny fahiditra eo amin'ny vaovaon'ny sosialy kosa izika zararaha mahavelona ny karama raisina isam-bolana malona ny fitanga ny vidim-piainana ankehitriny hoy ny fanazavany olotsotra sendra ny mpanao gazety ny MBS tamin'ity androany ity tsy maraka ny filana andavanandro intsony ny vola miditra ka miteraka fahavoazana maro amin'ny fampandehanana ny fiainana amin'ny andavanandro iando miaratiana sy tahirina ranarina no mitatitra amintsika izay vaovao izay ety amin'ny tsena ny soa manatombo no misy anay amin'izao ariva izao fa raha ny zava-misy aloha hita ety an-tsena ety dia samy mahatsikaritra avokoa ny rehetra mahakasika indrindra ny fiakaran'ny vidin'entana tsy misy tsimokolay satria dia saika ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro mihitsy no voakasika izany fiakaran'izany sy raha tsy laza zao isika afa-tsy ny menaka izay efa mananika hatrany amin'ny ray alina ariary ny litatra eo ihany koa ny vidin'ny savony sy ny arina fandrehatra ary ny vary fomba manahoana kosa ary eo anatrehan'izany ny fandaniana sy ny fandaminana isan-tokantrano mahakasika ny vola mivoaka isan'andro maharaka izany ve ny karamany malagasy andeha hoarantsika anatin'ity fanadadiana manaraka ity ary ny fanazavan'ireo olotsotra mahakasika izay Mizana misy fa tsy ampy ny fidiram-bola CDP zavatra manahirana ny lafiny rehetrarehetra mihitsy dia mila mandamina izay misy ampelantanany ianao tena ny azahoana anazy loatra ny elo tsy maritra hafa raha mitondra ray alina ianao taloha mahazo menaka ray litra mahazo siramamy ray kilao mbola mahazo lafarinina vinaigre ray litra zao tsisy afa-tsy menaka zakaka zaka tsy maintsy miara-mitady zao mivady ao tokantrano raha te hanana ny hoe mba azo iranana fa raha vao le ray rery no mitady na sakafo ara sahirana be raha mikarama 200 000 ariary zao ny ao atokantrano tena tsy maharaka mihitsy satria ny menaka zao dia efa iaraha malala fa 10 000 ariary ny menaka amin'izao fotoana izao. Dia
dikan'izay zany raha ohatra hoe olona mihinana 10 000 ariary isan'andro ao tokantrano 10 andro fotsiny zany zay dia efa tsisy dikan'intsony zay karama ray volana zay. Ankoatran'ny sakafo zany tsy maintsy misy ny besoin ao anatin'ny tokantrano ny zao tsika ny fianaran'ny ankizy eo andaniny ny resaka électricité ny ankoatran'ny pitsopitsony zany tena tsy maharaka mihitsiny zany le izy. Eo amin'le resaka karama zany tokony hojerevan'ny fanjakana manokana mihitsiny hoe mba tokony hojerena zany hoe ahoana ny fomba ampiakarana an'le izy satria tokony arakaraky ny vidim-piainana zany no iakaran'le karama koa. Satria raha ny fiainana midangana be nefa ny karama tsy mitombo dia tena sahihy. Araka izany ny sosialim-bahoaka mihitsy mila jerena sy atao laharam-pameana raha ny fintiny ireny fanazavana netiny olosotra teo ireny. Nisy ny lalàna navoaka ny fitondram-panjakana ny taona 2024 mametra ny karama farany ambany ho 10 hetsy ariary raha ny zava-misy nefa dia ny ankamaroan'ny malagasy dia mbola amin'ny karama latsaka izany avokoa. Misy mihitsy ary ireo tsy mahita ho raisina dia ny zava-misy aloha zany dia tsy misy mihitsy ny fampiarana zany tsy lalàna zany ankehitriny. Eo amin'izay vavaony sosialy izay hatrany dia tsy tokony oatra ny 3,4 ariary ny vidiny arina fandrehitra iray lasaka vita amin'ny kesika hoy ny fanazavana nentina tompon'andraikitra iray teo anivon'ny orinasa Fanalamanga. 4 alina ariary moa ny vidin'izany eny anivon'ny mpamongady any Ampotony ka tsy tokony anararoatra ampiakabidiny hafa. Isy ny fanaramaso manokana araka izany atao amin'ireo mpivarotra arina fandrehitra noho izany ka iarany sazy avetrany ireo tratra mampiakatra ny vidiny arina fandrehatra vita amin'ny kesika. Ny eny an-tsena izay tsy aivina fa ny akabidy hatramin'ny 3 alina ariary no mihoatra ny iray lasaka izay tsy mahazo intsomo ny 500 ariary. Eo amin'ny vavaony toe-karena kosa indray dia nisy ny lohabary andasy no tanterahany fiarahamonim-pirenena iray antsoina hoe CCOC androany tetsy amin'ny trano be nivarotra sy ny indostria etsy Antaninarenina. Niresahana indrindra ny mikasika ny tetikasa famatsim-bola iombonana eto Madagasikara na ilay antsoina hoe projet d'investissement public izany. Tena toerana nanao ny angom-baovao Jessica Miray sy Manu Randre Malala. Ny PIP na ny projet des investissements publics dia tetikasa fandaharana asa mikasika ny fampiasam-bolam-panjakana. Raha ho an'i Madagasikara manokana, mitentana hatramin'ny 550 sy 304 faingo 1 miliara ariary amin'ny teti-bolam-panjakana amin'ny ankapobeny ny famatsim-bola. Izany hoe ny 140 faingo 1 isan-jato. Saika miandrika fitrosana avokoa nefa io lehilahy io. Vahina tokoa ary zany no atao hoe PIP. Zava-dehibe an'ny PIP raha hitondrana fanazavana kely fotsiny angambany dia hoe outil anankiray izy io ahafahana mijery hoe aiza ho aiza ny politika mpanjakana amin'izany fampandrosoana ny sehatra ekonomika sy sosialy izany. Dia ao no ahitana hoe inona avy leo loharanom-bola atokana ho an'ny fandaharana asa izay efa lany moa zany. Mifanaraka tokoa amin'ny filan'ny malagasy fenefa ny fampiasany famatsim-bola io. Raha tsy laza fa tsy ny fananganana ny kianjan'ny Barea io Mahamasina ohatra. Izay CCOC moa zany zao efa ho 5 taona teo miady foana ary manao adisisika foana makany amin'ny fanjakana hoe mba ataovy mafonjafonja kokoa ny teti-bola ny alefa ny fanjakana any amin'ny sehatra sosialy. Mbola ady lavitrezaka izay ho an'ny firaisamonim-pirenena hoe atolotra ho an'ny ministère de tutelle mihitsy zany ohatra hoe ministère en santé, ny ministère en éducation ny teti-bola mba ahafahany mihetsika arakaraky n'izay filana hitana satria ireny no tena mahafantatra amin'ny filan'ny vahoaka eo koa izay firaisamonim-pirenena mitatitra sy miara-miasa amin'ny zareo foana. No tanterahina androany tety amin'ny tranobe nivarotra sy ny indostria ny lobary andasy mikasika ity famatsim-bolam-panjakana ity. Anisan'ny nandray anjara ny FMI na ny Fonds monétaire international, ny anteny miram-pirenena ary ny Cour des comptes. Amin'izay vavaony toe-karena izay hatrany dia isan'ireo andray anjara amin'ny fifanamben'ireo mpandraharaha amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay na ny rencontre des entrepreneurs francophones izay karakarain'ny MEDEF any Paris ny 4 sy 5 aogositra ho avy izao ny continente africaine. Filoham-pirenena africaine misy 400 no andrasana amin'ny fifanambe io.
raha ny fampitambavao ray dia maro ihany koa ireo tompona orinasa no mikasa andray anjara amin'izany fivorimbe izany. Tompona orinasa miisa 450 sy 700 avy amin'ny firenena 130 mpikambana no nasaina tamin'ity fivorimbe ity. Mahery ny 700 amin'izy ireo anefa dia avy amina firenena afrikana. Mahery ny 50 ka isan'izany Algérie, Cameroun, Congo Brazzaville, RDC, Côte d'Ivoire, Madagascar, Maroc, Maurice, Sénégal, Togo ary Tunisie. Anisyatsika ny fiarahana amin'ity ariva ity samby vahiny 420 isa no mitrandraka tsy ara-dalàna ny arenan-dranomasina eto amin'ny fahadranamasin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. 4 amin'ny taona 2024 no tsy ampy ny fanaramaso teo amin'ny tontolon'ny Jona Kavomaika nampahazovana ny fitrandrana antsokosoko ny arena an-dranomasina indrindra atao anatin'ny krizin'ny valan'aretina coronavirus teto Madagasikara izany. Ny vivavirifa izay sampana pampafantatra ny vaovao momba ny tontolo iainana, ny rano, ny indostria sy ny sehatra ara-piarahamonina no nanamarina ny fisin'ireo sambo mitrandraka antsokosoko ireo. Araka ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ilay antsoina hoe Ocean Mind any Angleterre, ny ranomasina Madagasikara dia ahitana mpitrandraka hazan-drano tsy ara-dalàna be indrindra amin'izao fotoana izao. Vaovao fahasalamana kosa indray ahina yakatra 20 isanjato ny tany olona mety voany omamiadana aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana raha tatitra avy amin'ny OMS izany. Ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza sy ny nono no tena matety pitranga eto Madagasikara raha ny tatitra atrany. Raha ny atotanisany voaka ny taona 20 sy 20 dia 20 sy 1 alina ny olona tratra ny omamiadana teto Madagasikara izany. Fampahafantarana misy kokoa mikasika ny omamiadana izay indrindra no arahitsika atao anatin'ity fanadihadiana entin'ny Jessica Miray teo amin'ny sary sy rindra-tsary ny Manora Andriamalala ity. Omariana eto Madagasikara ny 20 sy ny 17 ny volana Aogositra ho avy izao ny andro anamariana indrindra sy fampahafantarana ny omamiadana eto Madagasikara. Koa ho an'ny androany ary nisy indrindra ny fampahafantarana ny fikambanana avy eo anivon'ny radioterapia sy ny onkologia eto Madagasikara makasika izay etsika ho karakaraina ny 20 sy 17 ny volana Aogositra izay. Loha hevitra amin'ity fankalazana ny fanamariana ary ny fampahafantarana ny omamiadana eto Madagasikara ity moa hoe serasera makasika ny omamiadana. Nisy indrindra ary ny tafatafa sy ny dinidinika ny arahana tamina professeur ampahafantarana makasika izay omamiadana izay. Eny ary professeur anisan'ny fanontaniana manitikitika ny olona matetika makasika ny hoe cancer izany. Misy olona manana risque kokoa hoe ny hafa mety ho tratran'ny cancer amin'ny maharetina mampatahotra ny olona dia inona daholo mety ho fisorohana azy. Raha amin'ny ankapobeny ny omamiadana dia aretin'ny olona efa nahazo azy taona dia araka ny hoe fandrosoana amin'ny taona zany no mety mampitombo ny risque azahoana cancer. Nefa misy ihany koa ilay cancer hoe tarazo lovaina zany fa iny kely. Fomba fiaina zany mihinana voankazo sy légumes, manao sport, fanatanjahantena sy fampietseham-batana. Ny fanontaniako faharoa anisan'ny mety hoe manitikitika ihany koa ampy ve ny isana service-na onkologia eto Madagasikara ahafahana mitsabo marina ny tena marary ny cancer dia ny manaraka hoe ampy ihany koa ve ny dokotera sy ny manam-pahaizana mahakasika ny cancer. Lasaina ihany hoe mba misy tamin'izaho vao nanomboka ny asa dia ray teto amin'ny hôpitaly Ravangodry ny centre. Fa amin'izao tsika miteny izao eto Antananarivo fotsiny efa misy 4 na 5 dia isaky ny rehefa-paritany rehetra misy centre ray aby. Fa ny tiako marihana ihany hoe le fitaovana koa zany tsy ampy. Indraindray ireo ankizy any province ireo tsy ampy fanafody dia any koa moa tsy misy radiothérapie. Ny tamin'ny Covid-19 nanano sarotra ny tamin'ny mahazatra ve ny fandraisana tanàna ny marary sa misy sa hoe nanahoana koa ny fandraisana ny marary ny cancer nanomboka tamin'ny taona 2024 dia ny farany ihany koa hoe mety atahorana misy risque kokoa ve ny olona voan'ny cancer ho tratran'ny Covid-19 satria malemy ny hery fiarovana ho aminy mazava ho azy. Dia afaka manao vaksiny ihany koa ve ny olona tratran'ny cancer na hoe hiaro amin'ny Covid-19?
dia misy fiantraikany tokoa aloha satria tsy azo atao zany le traitement indrindrindrindra raha hoe chimiothérapie lafiny ray le marary zany miaina ny hery fiarovany mahazo manao vaccine zany dia hoe mahazo manao vaccine tsy vitany hoe mahazo manao vaccine fa tokony hanao vaccine mihitsy izy fa fotsiny hoe ny fotoana anaovana azy tokony anatona ny mpitsabo azy ny oncologue izy mba maritana hoe ao anelan'elan'le chimiothérapie anankiroa zany hoe rehefa miakatra tsara ny globule blanc any izay ny fampafantarana misimisy kokoa mahakasika ny antsoina hoe omamiadana na ny cancer araka ny hitantsika teo dia ny cancer na ny omamiadan'ny voziny tranon-jaza na ihany koa ny omamiadan'ny nono tena mpahazo ny eto Madagasikara antenaiko fa nanampy sy nanoranao misimisy kokoa mahakasika izany hoe omamiadana izany ny fanadihadiana natao teo tsara aloha zany manamarika fa raha misy ny aya azo atao ihany koa ny manantona ny CSB2 na ny manantona ny hôpitaly afahana manao ny fitiliana mialoha afahana manao ny fisorohana mialoha ao ny fanaovana ny fitiliana ny nono ihany koa ny fanaovana fitiliana ny voziny tranon-jaza mahaimaim-pona aloha zany ny fanaovana izay fitiliana izay afahana ihany koa miaro sy misoroka mialoha ary manamaivana kokoa ny fitsaboana ny fanaovana izay fitiliana izay eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina indray mahay omaly alarobia tokony tamin'ny folora maraina ny tranon'ireo zandary any ranomafana ifanadiana trano miisa roa no tsy azo raisina itsony izay marihana fa vita avy amin'ny hazo avokoa ny trano hafa miisa 4 simba vokatry ny famohana entana atao anatiny amiana roa hafa kosa ny voakasiky ny afo saingy voavonjy izany samy tsy nisy tao ireo zandary sy ny agonany tamin'ny fotoana io raha araka ny vaovavaray eto ampelantanana hatreto tsy fantatra izay nipirany afo napetraka vonjimaika any amin'ireo mpiaramiasa sy mpiaramonina aloha ireo zandary sy ny fianakaviany tsy manaka alofana araka ny vaovavaray eto ampelantanana hatrany ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray firenena maro no nandray fepetra vaovao sy nahitana fiakarany trangana Covid-19 tatoato izany maro ireo tafiditra anatin'ny faritra mena ho ana firenekafa mitaditra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Ravira Zafimaina sy Toky Ramarla tafiditra ao anatin'ireo olona raha imaso akaiky ao Frantsa ireo vahiny avy any Maroc sy Algérie tsy vita vaksiny amin'izao ny Singapour voeloko higadra iray volana sy tapany teratany Britanika iray tsy nanao arivava ary nikasitanana polisy tsy maintsy mitoka-monina mandritra ny 2 andro any amin'ny hôtely kosa ireo olona avy any États-Unis, Frantsa ary Grande-Bretagne manoloana ny firongatry ny variant Delta Nouvelle-Zélande nilaza ny tompona andraikitra fa tsy ampy ny vaksiny namoaka fepetra mihipoka mandritra ny 3 andro ny any toerana ny 20 isanjato ny olona no nahavita fatrana vaksiny voalohany tsy mbola tonga kosa ny fatra faharoa amin'izao izay saika miandrizany avokoa ny ponina marihana fa mifaran'ny volana jolay teo no tonga ny fatra voalohany ka olona 5 sy iray alina no vita vaksiny no tsy fampiny fanentanana sy fahatahoran'ny olona manao izany dia vitsy ireo tena voasarika Nouvelle-Zélande araka ny tatry ny minisitra misahana fahasalamana tokony manomboka androany 7 alina ny fandraoam-baksiny fatra faharoa manerina izao tontolo izao maheriny 4 sy 4 tapitrisa ny maty ny Covid-19 hatramin'ny androany États-Unis no ahitana tranga betsaka indrindra izay nahitana maheriny 9 hetsy raha 10 hetsy maheriny tany Brésil maheriny 4 hetsy kosa ny any Inde maheriny 2 hetsy ny maty any Meksika ary maheriny 2 hetsy any Peroa ny ohatran'ray hetsy isa kosa ny maty tany Iran araka ny fikaroan'ireo manam-pahaizana ny vaksiny Pfizer-BioNTech no manan-kery kokoa hiadiana ny variant Delta no Oxford AstraZeneca raha tsy hivina dia omaly ny Papa François no nanao antso ho any rehetra mba hirisona amin'ny vaksiny mba hafana misoroka amin'ny valana aretina Covid-19 eo amin'ny vaovaon'ny politika indray dia totoso sasoma tsara androany ny fanombohan'ny fameloma-maso ny Antoko-Tima ao amin'ny boribory-tany fahenina eto Andrenivohitra ity ny fameloma-maso voalohany ho an'ny eto Andrenivohitra ka vahoaka maro no tonga namaly ny antso tetsy ambodiady tamin'ity androany ity arory ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy nindra-tsary ny Mateo Prince
Fombiazana tanteraka ny fameloma maso ny antoko tiky Madagasikara tetsy amin'ny boribory tany fahenina tamin'ity androany ity. Nanamafy ny fitiavana ny antoko efa niredareda ao am-pon'ireo mpikatroka atrany ny fitiavana ny antoko sy ny fitiavana ny filoha Marc Ravalomanana ka na tsy mifankahita tava aza dia ankafaliana no nandraisan'izy ireo ny antso ny filoha Marc Ravalomanana. Ada tu belum pun lalu. Begitu. Atau belum pun lalu jadi jenis. Di mana kita apa mengutara dari jenis semua dan cara dikit ini adalah salahnya. Aku mana lu baru atau tiga jam tu mana tu tiga tahun kata. Saya apa dah? Dimasuk dulu ya. Na oelana oaingana dia tsy maintsy iroso amin'ny fifidianana isika eto Madagasikara ka anisan'ny fiomanana sady amin'izany izao fameloma maso ny antoko izao. Fotoana izao andraisantsika rehetrarehetra andraikitra andraisantsika rehetrarehetra ny adidy tandrifantsika rehetra hanamafy olona indray ny antokontsika ahafahantsika miverina eo amin'ny fitondrana mba hitondra fampandrosoana sy vahaolana ho an'izao firenentsika izao ary indrindra ho an'ny taranaka faramandimby. Izay indrindra ny mazava-dehibe ny fiaonantsika androany dia ny redynamisation ato anatin'ny antokotiky Madagasikara. Dingana maromaro no tsy maintsy lalofana ao anatin'izany redynamisation izany. Voalohany amin'izany dia izao ataontsika izao dia ny atao hoe fanondronana ny hery, ny rassemblement na ny réconciliation ihany koa, satria maro ny olona efa nandalo tao amin'ny antokotiky Madagasikara. Misy ireo zoky teo aloha izay zary tsy tazana intsony ankehitriny, mbola misy ihany anefa ny manatrika eo. Misy koa ireo tonga taty aoriana manao ny adidiny iray ihany tsika rehetra, satria ny mampiray antsika dia manana tanjona iraisana. Dia ny fitiavana ny firenentsika andray andraikitra sy andray ny anjara tandrifo sy ny adidy antsika eto amin'ny firenena. Ka voalohany izany dia izao famondronana ny hery izao. Ny faharoa dia ny fanovana ny olona ao anaty rafitra raha ilaina izany, tsindriko raha ilaina mba hamezana hainga avao ny antoko ary indrindra nomezana ny hainga avao ho an'ny mpikatroka rehetrarehetra na manomboka any amin'ny fokotany izany ka hatrany amin'ny district hatraty amin'ny Fohibe moa izany. Ary tena farany izay tsy kely fa tena zava-dehibe dia ilaintsika ny manavao ny listantsika mpikambana rehetrarehetra ato anatin'ny antokotiky Madagasikara mba hahafantarana mialoha ny fifidianana, tsindriko ahafantarantsika mialoha ny fifidianana ny tena statistika marina ananantsika tiako Madagasikara fa misy zavatra ngeza be tena tsy maintsy ilaintsika an'izay. Natao izao fidinana ifotony izao satria izahay tia hiresaka aminareo, tia hifampitafa aminareo manoloana ny olana izay mety nisy ny ainantsika antokotiky Madagasikara natao anatin'ny fifidianana na ao anatin'ny antoko ary ahafahantsika miady hevitra mijery vahaolana miaraka sy ombonana mba hitondra fanatsarana sy hitondra ny vahaolana mba ahafahantsika miroso amin'ny tsaratsara kokoa. Efa tafapetraka kosa ireo birao hitantana ny antoko eny anivon'ity distrika ity ka nomboka kosa indray ny fanisana ireo mpikambana ao anatin'ny antoko amin'ny alalan'ny recensement na ny fanisana ireo mpikambana. Rehefa vita izay fandraisana ny membre izay dia izarana ny karatra mampikambanytsika dia miroso amin'izay tsika amin'ny fifidianana ireo olona handrafitra ny fitantanan'ny antoko izay miainga avy any amin'ny base avy any amin'ny fokotany
ny commune ho an'izay manana rafitra ny commune miakatra ty amin'ny district ny région ny faritany mandrapatonga ny aty amin'ny vovonany nationaly satria le dynamisation araka ny voalazako teo dia niainga tany amin'ny feo zay niainga avy tany amin'ny fotony manerana ny Madagasikara fa tsy voatery atao amin'ny 6e arrondissement fotsiny dia afatra lehibe napetraky ny mpikambana dia hoe aoka manomboka izao tsy ho hisy intsony ilay amin'ny teny vahiny hoe parachutage ho an'izay olona hitantana ny antoko sy izay mety ilatsaka ho vidiana amin'ny anaran'ny antoko ny solombavambaoka lany tamin'ny anarany antoko tim eny amin'ity boribory tany fahenina ity kosa moa dia naneo ny afaliany satria matanjaka hatrany ary mitombo hery hatrany ny antoko tim noho ny firoborobony ireo mpikambana miditra ao anatin'ny antoko satria amin'ny fifidianana hatramin'izay ka hatramin'izao dia lohany foana ny tim ary mbola tsy resy mihitsy ny tim tetỳ Ambohimanarina ity zany ny fiaifin'ny tim etỳ Ambohimanarina na fifidianana ino na inona hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena ny ben'ny tanàna tany renivohitra teo nandresy foana ny tim ary indrindra io ihany koa tamin'ny fifidianana solombavambaoka raika amin'ny telopolo foko tany nandresy daholo zany zany foko tany rehetra zany izay mbola tsisy toy izany ary androany zany mbola nanamafisina na tevenina izany herin'ny tim izany ary ny tena hoe nafaly dia nisy tim hatramin'izay na risarisa dia tonga androany zay le redynamisation zany ary nefa ao anatin'ny rafitra tim dia mbola vao maika ihany navitrika zany zareo tao anatin'izay zay favondronana ny hery zay ny tena zava-dehibe ary nisy koa fikamarana maro samihafa zany zay mitrofoka nanatevina ny tim zany androany ny androany zany raha fesina dia fanatsarana ny rafitra sy ny fomba fiasa ary fanatevenana ny mpikambana rehetra zany satria ireo olona efa-jato ireo zany dia ireo ny leader leader d'opinion ny mpitarika zany ny tim isaky ny foko tany izay misy zany eto amin'ny boribory tany fahiny ary isorana manokana teo daholo ny mpitantana tranainy sy ny amin'izao fotoana izao hatrany amin'ny foko tim io sy ny dristim rehetra zany dia tonga daholo ary isorako manokana amin'ny mahasolombavambaokana isorako ny dristim izay mpitarika ao anatin'izay ary zay no zava-dehibe indrindra izay firaisankina sy famondronana ny hery zay ary misaotra ny tany amin'ny fikambanana hafa sy ny toko hafa izay nifindra lasy taty amin'ny tim ary ny tim moa dia efa hainareo fa ny tim etỳ Ambohimanarina dia tsy ho azy loha zany ary tsy mivadika zany fa fidèle ny tim amin'ny foto-kevitra izay ananana ary fidèle ny tim amin'ny fanohanana ny flora valomanana sy izay projet de société sy vinam-piarahamonina izay apetraky ny tim izay ny afaka moa ny androandroany tetsy amin'ny boribory tany fahenina satria mbola nomeny solombavambaoka Totso Andriamampandry fitaovam-pianarana toy ny kitapo sy kaye ireo rehetra tonga nanatrika ity fameloma maso ny antoko tim ity fa arak'izany dia fombiazana tanteraka iny fameloma maso ny antoko tim tetsy amin'ny boribory tany fahenina androany ariva iny tonga maro ny vahoaka na dia ny ferana ho efa-jato ihany aza no afaka nanatrika izany noho ny amiana ara-pahasalamana eto Madagasikara raha nanontaniana kosa ireo olona tonga nanatrika ity fameloma maso ity dia nanambara fa tsy misy mahasolo ny antoko tim na ny antoko tiky Madagasikara izany ary hafa ihany izany antoko atary ny filomarika ravalamanana izany ny fanazavandre olotsotra mikasika izay ny atsika androany moa zany dia naomby ohatrin'ny hatramin'izay ngambany resaka redynamisation natao androany dia navory olona maro ny antoko tiako Madagasikara dia mino fa ohatr'izay foana ngambany rehefa misy ny atsika izay atao mazava-dehibe ny androany ngamba dia miankina amin'ny fifidianana amin'ny 2023 resy lahatra amin'ny antoko tiako Madagasikara satria hitako ny herin'izany antoko tim izany dia mino fa mbola andresy zay amin'ny 2023 fitiavana ny tim dia tonga izay manatrika afa tamin'ny 2000 io fa efa atao anatin'ny araka tamin'ny tim ka hatramin'izao tsy miataka amin'ny tim izay raha tsy maty tsy hiala amin'ny tim mahafatatana akon'izanay point fort ny antoko tim mety amin'ny boribory tany fahenina dia ny tena fananana ilay maronisa na amin'ny jeune tim na femme tim na ny
vehivavy tim zany hatramin'izay nisy ny fifidianana zany dia tsy mbola nisy naresin'ny tim mihitsy zany dia amin'ny boriboritany faheniny. Ny tanjona manaraka zany dia miandry an'ilay akoro avy amin'ny zareo bureau politique amin'ilay batsa zany satria ny famenona ny fiche d'adhésion isaky ny 31 fokotany efa vita dia anao an'ilay batsa zany zay rehefa mahazo ny akoro. Anoisantsika kosa ny fiarahana dia mbola mahaberesaka eny anivon'ny fiarahamonina eny mandrakandroany ny momba an'ireo minisitra vaovao ao anatin'ny gouvernemanta. Perdon na koa hoe vomafy ireo solombavambahoaka IRD raha io firafitry ny gouvernemanta vaovao io nojerena hoy ny mpamakafaka politika iray niresaka taminay tamin'ity androany ity. Arao ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindratsary ny Mathieu Prince. Perdon na vomafy ireo solombavambahoaka miarady amin'ny Andry Rajoelina na ny IRD raha ifirafitry ny gouvernemanta vaovao io nojerena hoy ny mpamakafaka politika Randria Mamizafy Inias fantatry maro amin'ny solona anarana hoe Gona. Tsarona tsara mantsy ny atoerana sy ny adivarotra ary fangatahana toerana ho minisitra nataon'ireo solombavambahoaka IRD ireo tamin'ny vao nanomboka ny resaka fanoloana ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta. Ny filohan'ity androm-panjakana mpananao lalàna ity ihany koa dia fananao mpimaso ho amin'ny mpitondra fanjakana ary laza fa tokony ireo solombavambahoaka IRD no maro anisa andrafitra ny gouvernemanta vaovao. Tsy zany anefa ny zava-misy fa tsipaka ambavafo no azon'ireo solombavambahoaka IRD ireo. Zany hoe zany perdant total aloha zany député RD tao anatiny ary raha zako manao analyse iny dia lazako mihitsy hoe tsy firarahina intsony ny solombavambahoaka IRD zany reny amiko. Raha sanatria ty amin'ny team manisy ohatry reny tena sarotra be ny ainana zatra ohatry zany hoe ianao député an'ilay fanjakana mangataka mba ianao no maro anisy ao anatin'ny gouvernemanta nefa ny olona anao tao zay isorona tao dia olona nifaninana amin'ny député anao ny ataonao ministre tena lecture politique zany sarotra be tsy azoko inona ny tianao apetraka amin'izany. Perdant faharoa anatin'io ary tena everiko mihitsy hoe vao mainka mahasarojavatra dia zao raha nanao fandarana tamina télévision anankiray ny gouverneur rehetrarehetra maro be izy tao niaraka tamin'ny député fa ny gouverneur Antananarivo Analamanga no mitondra teny dia miteny izy hoe raha ohatra ka TGV daholo no membre du gouvernement io dia efa nandroso be ary nandeha le vitesse TGV zany dia vitesse TGV zany mandeha mafy be tamin'izany le gouvernement raha tsy diso ny MMM nisy ray tao dia ny freedom raha izay ihany tao anatin'le gouvernement fa ny akoatr'izay tsy haiko za tsy mba fantatra hoe TGV ve reny sahininy reny fa ny teny izy hoe tsy TGV daholo fa rehefa nisoloina izy dia zao vao mainka nampidirany Arema aho nampidirany ADN aho nampidirany Maitso aho akoatran'le freedom sy ny MMM zany raha atao tsika hoe tomobile zany zao dia zao hoe tamin'ny voalohany izy raha moteur Toyota le moteur dia ataoko fotsiny hoe ny pompe éjecteur fotsiny no pièce hafa fa tsy Toyota le ny câble mety hafa fa tsy Toyota fa amin'izao fotoana izao izy ny bloc moteur sisa ny TGV fa le vilebrequin hafa ny pompe éjecteur hafa ny soupape hafa ny câble hafa dia moteur adaptable be zany dia vao mainka tsy mandeha dia za zany tena miteny amin'ny olona hoe tsy vao mainka io raha taloha izy nieritreritry hoe vitesse fa sao zany lasa manao vitesse sokatra io vao mainka io miatsy mandeha ka perdant zany zareo anatin'izany. Arak'izany dia tsy misy fanantenana vaovao ho an'ny sosialim-bahoaka sy ny toe-karem-pirenena akory amin'ity mpitondra fanjakana ity satria efa miomana sady amin'ny fifidianana 2024 izy ireo matoa nametraka ny olony eo anivon'ny ministera ny Atany Sahady no sady ny zaratoerana ho an'ireo antoko politika miaradia aminy ao anatin'ity gouvernemanta vaovao ity. Fa androany dia mpanao politika iray ihany koa no mitondra ny heviny mikasika ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta izay nambarany fa manao izay patany hatrany ny filoha ankehitriny fa indrindra tamin'ny nandrenina ireo minisitra vaovao ireo ny tondra fanazavana ihany koa ny tena ny mikasika ny petrabola ampiasain'ny fanjakana malagasy na ilay antsoina hoe fonds souverain izany. Anjava-Andriamahefa sy Andry Rakotomalala. Voaporofy indray ny tsy fahaizana sy ny tsy fahamatorany ity filoha ankehitriny ity atao arian'ny fanendrena ireo minisitra vaovao hikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Efa trano taty aoriana tokoa mantsy dia misy amin'ireo minisitra vaovao ireo no mbola tsy tafapetraka akory amin'ny toerana tokony hisy azy. Misy amin'ireo minisitra vaovao ireo ihany koa no vao Ray Andromonja no voatendry dia efa niteraka resabe sy nahitana mpamoaka maro sahady. Izany dia noho tsy fahaizany mpitondra mijery izay olona tokony hiaraka aminy hitantana ny firenena. Magaga dia zao mbola tsy nitsangana akory le gouvernement dia efa misy tsy tafiditra amin'ny conseil de gouvernement dikan'izany petaka fe gouvernement petaka fe zay mahay miteny tany fotsiny no
tonga dia alaina tsy tsikaraina koa misy zavatra tsy tokony angalana azy hoe fa tonga dia raisidraisina amin'izao fa zany ange fa tokony fakafakaina meloha misy tokony misy enquête de moralité voalohany ataon'ny fitondram-panjakana zay ianao vao maka an'ilay olona ho atao ministra fa tsy atihariana vao hoe hoay nisy an'izao dia ho esorina indray izy. Nambaran'ity mpanao politika ity hatrany fa efa hatramin'ny fotoana nazahoan'ny fahefana no efa niomana sady amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny filohany Rajoelina. Tsy tonga foana raha tony nanendrena io ministra ny atany vaovao io izay tsy fantara mazava izay tena traikefananany amin'ny andraikitra nomena azy saingy raha ny fantara dia olona akaiky ny filoha ny tenany hatramin'izay ka hatramin'izao. Akoatra izay nitondra ny heviny sy mikasika ny petrabola ampiasain'ny fanjakana na ny fond souverain ihany koa ity mpanao politika ity izay voalaza fa ny tombony voalalohan'ireo orinasa-mpanjakana no arotsaka ao amin'ny fond souverain io. Raha manao tombom-barotra manao bénéfice les sociétés d'État zay vao afaka mizara dividendy. Iny dividendy iny anga farak'izay kely iny arakaraky ny bénéfice ataon'le société iny ary misy izao trango zao raha misy hoe na manao bénéfice raha ny société anankiray afaka manapa-kevitra ny actionnaire hoe alao iny atao tsindro ny vody andro merika dia tsy zaraina dividendy fa raha resaka dividendy ny hoe amatsy an'io institution vao no fironina eo dia ohatran'ny mpididrora tsy misy dikany ary averiko eto koa fa zany dividendy zany nge fa tafiditra anatin'ny kitapom-bolam-panjakana kitapom-bolam-panjakana etsy andaniny misy ny vola miditra rehetrarehetra etra douane ao anatiny koa ny dividendy ny société d'État efa ao zany iny nefany rehefa tovina amin'ny fantanina iny tsy ampy dia mbola angalanao indray zany dia mitombo zany ny vola angatany amin'ny FMI hanetsemana ny déficit budgétaire zany hoe tsy vahaolana ilay izy fa resaka transfert fotsiny ilay izy asorina amin'ny kitapo ato dia ampidirina ny kitapo ary nefa tsy hitondra vahaolana akory. Fa mbola tsy fantatra mazava hatramin'ny androany izay tena paikady ny fanjakana malagasy amin'ny fiadivana ireo nosy malagasy bodoy ny frantsay ireo nagaga ary hoy ny antoko politika iray dia olona tsy mendrika ho eo amin'izany toera-ministera tokony isana izany indray no tafapetraka eo amin'izany toerana izany amin'izao fotoana izao. Nitondra ny andindiny izay vaovao izay ary Injavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Dingana maro nefa nataon'ireo fikambanana sy atoko politika mikatsaka ny amirenana ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara ho an'ny malagasy. Ny 12 Jolay lasa teo ohatra dia nisy ny fionan'izy ireo tamin'ny ministra ny Raharahamahiny teo aloha nanomezan'izy ireo sosikevitra sy ny paikady entina hitakina ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara ireo saingy tsy nahafapo azy ireo ny fionana nisy teo amin'ny Rotota. Andro vitsy taty aorian'izay dia nangataka fionana tamin'ny filohan'ny repoblika indray ireto fikambanana sy atoko politika ireto saingy tsy nisy valiny hatramin'izao. Amin'izao indray nahazo ministra ny Raharahamahiny vaovao isika saingy kely ny finoanay ho ny antoko politika otrikafo noho ny antony maro samihafa. Nahazo ministra ny Raharahamahiny vaovaotsika izay somary mahagagana ihany aloha ilay izy satria izay mieritreritra hoe raha ohatra ka hiady ny tombotsoan'ny malagasy tsy miresaka nosy malagasy fotsiny fa no amin'ny diplomasia amin'ny ankapobeny dia mieritreritra izay hoe tsy dia tsena tsy mahita olona tokoa hoe ny mpitondra fanjakana ho apetraka amin'izany hoe toeran'ny ministra ny Raharahamahiny zany raha tsy olona efa fantatro zao hoe efa niasa teo anivon'ny sapandrara mpanjakana frantsay ny maromana kokoa tao fantatra efa niasa tao amin'ny Quai d'Orsay marina moa fa hoe mpanolo-tsaina ara-diplomatika ny mpitondra fanjakana ankehitriny io zany hoe ny filoham-pirenena fa fantatsika tsara fa olona manana zo-pirenena frantsay ihany koa le olona ho anay zany tsy sanatriny ny vava mihitsy fankahalana fa mieritreritra hoe ny olona sahala amin'izany dia izay kosa aloha kely finoana fa tsy hoe ny olona sahala amin'izany no afaka hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy na ny firenena malagasy manoloana ny frantsay na manoloana andreo lay firenekafa. Ilay izy ihany koa faharoa manarakarak'izay mahakasika an'ilay olona ihany dia fantatritsika tsara fa ilay ministra ny Raharahamahiny vaovao io no tahoarinina ny filoham-pirenena tao aloha Hery Rajaonarimampianina napriska azy roso amin'ireny hoe cogestion na fiaraha-mitantana amin'ireo nosy malagasy ireo mamerina an'izany zay satria
maninona ny zavatra lesatondraka fanjakana kehitriny Andry Rajoelina dia restitution, izany hoe famberenana tanteraka fa tsy co-gestion. Amin'izao fotoana izao nefa izy manindry ministre narambahiny izay pour izay ilay co-gestion izay dia verina hoe fanipaka tanteraka zany. Zay zany mahatonga anay amin'izao fotoana izao mahasa milaza mihitsy hoe raha ny fomba fietsiky ny mpitondra fanjakana sy ny fomba fiasany dia azo lazaina fa tsy vonona ny amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo fa natao kabary ambony vavahady fotsiny lizy. Iafara amin'ny fidinana an-dalambe sy ny famondronana ireo rehetra tsy hoatsy ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo rehefa tsy hanao ny fanjakana ho hiatrany ny antoko politika otrikavo. Raha tsy ahivina moa dia androany ny fifamindram-pahefana teo ministra narambahiny teo aloha sy ny ankehitriny. Fanibahana atao anatin'ny fandarana Saila zao tamin'ny andron'ny omaly kosa ny mikasika ny fitsangana ny gouvernemanta vaovao eto Madagasikara. Nitondra ny heviny mikasika izany indrindra moa Andriamatoa Luger Andriamaro izay olotsotra. Andeha fitiny ando miaratina sy tahirinena aminao ary ny mikasika izay. Na beresaka ary niteraka faneho-kevitra maro teto amin'ny firenena ny makasika ny fitsangana ny gouvernemanta vaovao na olom-pirenena na mpanao politika na fikambanana saika naneho hevitra makasika izany avokoa. Isan'ireo nibahana tao anatin'ny fandarana say izany ka nitondran'ny olotsotra iray ny heviny no mafisiny fa tsy tantaratra ao anatin'izany gouvernemanta izany politika fitsitsina izay no indraindray ny filoham-pirenena tany amin'ny fiandohan'ny feptom-piasany. Tsy misy azo antenaina raha ny firafitra izany gouvernemanta izany raha no amafisiny. Tena 20 izy teo lasa 20 dia hoe reto zany ny tena hiasa araka ny teny filoha moa zany hoe tena hiasa zany reo ministre io gouvernemanta io. Zany efa mahita hoe fa misy zavatra tsy ny olona raha maheno ny filazanao dia matetika fanrediny hoe gouvernemanta sadatsada mivoaka amin'ny gazety ainao manjery maromaro dia misy olana trangan'olana vao vita androany ny alady ny nomination atalata dia efa mitanga problema foana moa no afahako eritrehitra fa hoe aomby zany io gouvernemanta io. Hita mibaribary ny vaiakandrina ny tsy fahombiazan'ny fitantanana ny raharam-pirenena tao anatin'izay roa taona sy tapany nitondran'ny filoha Rajoelina izay ho hiatrany ity olom-pirenena ity. Asa tsy nitera-bokatsoa ary tsy laharam-pameana amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy no hita hatramin'izay. Nanao zavatra tsy mifanojo amin'ny filan'ny vahoaka le izy aloha. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny EPP manara-penitra. Teny ilaina ny EPP manara-penitra fa tsy hoe fa tsy tokony atao ohatrandreny zany izy fa maninona raha atao feno ny eranosy hoe manao programme raha hanao EPP no mba atao mahazo daholo ny vahoaka rehetra fa tsy hoe etsiny no ataoko mananaka ray sy roa dia ino no indraindraina fotsiny ohatran'ny hoe manao populisme fotsiny amin'ny zavatra vita na dia tsy dia tena hoe mamaly ny filan'ny olona ary. Ankoatra ireo voalaza tetsy ambony lafin-zavatra maro no nivohitra tao anatin'ity fandarana ity toy ny mahakasika ny sosialy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Fa tsy natao ama izao fahasaranana sy fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao io gouvernemanta izay lazaina fa gouvernemanta ny asa io io kosa ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity najoro io mba hitazomana seza fotsiny ihany sady anomezana toerana ho an'ireo akamakama atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary no amin'ity ny Germain Menjanary sy tokira maro lahy aminao ny momba izay. Politika ny fitsitsina io no nambabony Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 2020 sy 2020 iny. Tsy izany anefa no zava-miseho ankehitriny fa tonga amin'ny fomba fiteny hoe mandrovitsy ny mpitondra ka samy manao izay ihinanany. Fampianana no lokalokana tamin'ny vahoaka kanefa fampitomboana ministera no nataony roa taona sy tapany nandraisany ny fahefana. Ny ainga tany amin'ny 2020 tamin'ny gouvernemanta voalohany dia niakatra 520 ary amin'izao fotoana izao dia 230 ary ny mahagaga sy mahazendana amin'izy ity dia ahitana karazany maromaro ihany koa satria dia misy ihany koa ny ministra lefitra izay tsy dia hita loatra hoe manahoana ny andraikitra sahanina izany
ministera izany raha eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny Madagasikara indrindra ao anatin'izao fahasairanana tanteraka izao ary hita taratra ihany koa ny fisian'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta izay tena tsy azoko tiana mihitsy ao anatin'izany rafitra nametrahana ny gouvernemanta izany. Ny vahoaka malagasy no tokony ho tonga saina amin'ny fahoriana sy ny krizy mahazo ny firenena izao, hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara izay voafity tao Antsirabe voalohany. Efa hatrany amin'ny tetezamita tokoa mantsy no nisy ny faflainga nataon'ny fitondrana izay tariny Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka. Raha mahita ihany koa ny zava-miseho ankehitriny hoy ity solombavambahoaka ity. Indraindray ianao miteny hoe kenda mivomangana sesiky ny tanana ve? Satria natao le waira tamin'ny 2009 ary le mahizy ny malagasy no pitehana daholo tamin'izany fotoana izany tamin'ny fanonganam-panjakana rahantsika malala namotika fa tsy nahavita nanangana na dia kely akory ary rahantsika malala ngamba nahita tsara tsika hoe ny orinasa rehetrarehetra malagasy azadino député fa ny orinasan'ny Filomarika Ravalomanana ange tsy anazy rery anazy amin'ny fomba amin'ny endriny hafa fotsiny fa any malagasy io satria malagasy daholo ny asa tao malagasy miveloma zao na hatramina yaourt ara jerevony zaza malagasy tamin'ny fotoanandro rehefa mba tonga ao an-trano avy misakafo mba mihinana yaourt aty koa fenao ve mahita an'izany tsony amin'izao tsika miteny zao tsisy tsony zany any tokantrano any tena tsy misy ka manontany teny ianao hoe jereo tsara apetrako aminao fanontaniana ary apetrako amin'ny vahoaka malagasy rehetra hoe no avako aby inona moa zany ny tena mahizy malagasy amintsika miteny zao nefa ny ekônômia rehetrarehetra feheza vahiny pitehantsika ny orinasa tiko reny mipitehantsika tamin'ny fotoanandro zany hoe solima solo tamin'ny malagasy raha natadidy ianao honorable ny siramamy malagasy ny io koa zao ny jirama efa misy ma io anompoka potika koa io ary jerentsika koa ny airmady fa efa rahantsika zany hoe rehefa jerena le izy tokony ho tonga saina tsara ny piraitanindrazana hoe misy vahiny miaraka amin'ny tokony olona vitsivitsy manamotika amin'ny maha izy ianao mamotika ary manapotika ny maha malagasy ny malagasy. Mbola miavaka ny Filomarika Ravalomanana raha fitantanana any Madagasikara tamin'ireo mpitondra ny fandimbo no jerena. Nandritra ny fitondran'ny Marika Ravalomanana tokoa mantsy no nahatrarana ny Arkarena Faobe ho fito faingo valo isanjato eto amin'ity firenena ity. Tamin'ireo mpitondra rehetra izay mifandimby teto. Teo ihany koa ny fahavitany ireo fotodrafitra samaro toy ny lalana izay 7 kilometatra isan-taona. Dia izay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Soraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany asa tonona ny fandarana Global News aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny fandarana ahoana marina ary ny horonan-tsary atotry ny MBS ao anao amin'ity alina ity kosa dia mitondra ny lohateny hoe voazoho wish midid. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rapitso indrairy tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.